Jeu corporatif ho an'ny caisse d'épargne kosa indray izy ity notanterahana tetsy amin'ny kianjany Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity izay lalao izay entin zareo mankalaza ny faha100 taona ny caisse d'épargne moa ty hetsika ity. Filarambe narahana fiaramientana toy ny Zumba no nentin'ireo orinasa telopolo saina sy ny caisse d'épargne de Madagascar nanokatra ny jeu corporatif anokarakarainy ho fankalazana ny faha100 taonany tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny sabotsy maraina teo. Direction générale du trésor Akoatrareo tompon'andraikitra ao aminy dia tonga nanome voninahitra ity hetsika ara-panatanjahanteny ity ihany koa ny tale général ny caisse d'épargne Rajerson Dominika sy ny filohan'ny Filakevy Pitatanana Andriamanga Hervelo ity farany izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika. Taorian'izay dia niditra tamin'ny fifantsanana ireo taranjam-panatanjahantena enina nandraisana anjara nahitana ny baolina kitra ho an'olona fitony. Volley mixte. Basket mixte. Chip canette B. Pelote army tennis. Efa nanomboka ny volana novambra 7 moa ny fotoam-pankalazana ny faha100 taona ny caisse d'épargne ary faranana ny volana novambra 7 izany hoe tafiditra ao anatin'ny vony fankalazana tanteraka mihitsy izao jeu corporatif izao. Ny faha100 taona ny caisse d'épargne moa zany raha ny marina dia efa nanomboka tamin'ny volana novambra 7 dia hifarana amin'ny volana novambra ny ty taona 7 ty zany hoe tanjorobily mihitsy zany nankalazainay. Efa maro ny hetsika izay efa nentinay nisy ny fankafana tamin'ny fomba ofisialy izay efa nentina tamin'ny volana desambra dia ny ranomarina dia ny hetsika zany dia betsaka eran'ny Madagasikara fa eto Antananarivo zany dia anisany antom-pankalazana anankiray zany ty jeu corporatif izay karakaraina an'ity ny tanjona araka ny fanontanianao teo dia ny ahafahana mampivondrona an'ireo orinasa namana mba hiaraka ilalao hiara isom amin'ny caisse d'épargne noho ny amin'izao fankalazana ny faha100 taona zao dia mba hetsika ahafahana mampivondrona zany zay. Raha akoatran'ity resaka jeu corporatif ity zany dia misy koa hetsika ara-kultoraly izay ataonay misy hetsika ara-barotra izay eran'ny Madagasikara mihitsy fa tsy fety ihany amin'ny herinandro fotsiny zao dia efa isy any Ambatondrazaka isy any Ambositra dia mitohitoy ny masovo rehetra zany dia mankalaza ny faha100 taona daholo mandritran'izay taonjorobily izay. Ny raha ny momba ny androany manokana dia taranjanaky enina no lalaovina eo ny foot à 7 eo ny volleyball mixte eo ny basketball eo ny lawn tennis eo ny pétanque ary eo ny beloty saingama. Ny orinasa natsona nandray anjara taona kare? Ny orinasa natsona moa zany dia maro no namaly ny antso misy eo amin'ny 30 zany zahay no miarany misoma eto mandritra ny roa andro zao manomboka androany ka hatramin'ny rabitsy. Ny andro ny alahady dia niditra tamin'ny dingan'ny famaranana ny fifaninanana rehetra toy izao ary nivokatra tamin'izany ho an'ny taranja baolina kitra ho an'olona fito. Ny Colis Express no vosotra tompon-daka rehefa naresy taorian'ny fandakana tiro but 3-0 ny ekipan'ny assurance Mama nisaraka ady sahala ohatranohatra ny rotompana nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Ho an'ny basket mixte tompon-daka ny direction générale ny trésor rehefa nandresy ny assurance Mama tamin'ny 9 volley mixte mbola ny ekipan'ny direction générale du trésor ihany
no tompon-daka rehefa nandresy tamin'ny seta rono ohatra ny ekipany Izitek. Ho an'ny taranja tsipika nety be indray dia ny ekipany Aro nahitana ny Toky Augustin Ariads no vosotra tompon-daka rehefa nandesy ny ekipany Niavana nahitana ny Livas John Arivonjy tamin'ny satery de tery 13-20. Teo amin'ny Beloty ny vosotra tompon-daka dia ny ekipany Aro nahitana ny Tina Sinary rehefa nandesy ny ekipany Star nahitana ny Toky Sirovahaina. Eo amin'ny taranja tenisy indray sokajy vehivavy ny direction générale du trésor no vosotra tompon-daka tamin'ny alalan'ny Ramava Rosoambintsoa rehefa nandesy ny ekipany SBM nahitana ny Ravelo Manatsoa Aingotina tamin'ny famaranana. Ary farany ho an'ny sokajy lehilahy dia Randria Malalahery avao amin'ny Benin tompon-daka rehefa nandesy ny Ral John Mbolahery avao amin'ny Aro. Azo lazaina ho fombiazana tanteraka no azon'ny Caisse d'épargne de Madagasikara tamin'ny fikarakarana ity jeu corporatif nampitondraina ny anarana 100 miseo matafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahazato taonany ity raha ny fahitana ny zava-nisy teny amin'ny kianja Mahamasina nandritra ny roa andro. Dia iny fanatediny ny tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny tozo indray azadiny fa dia mbola ho hitanao anatin'ny gazety malaza mivoaka rahampitsy ny famotinana ireo vaovao nisongadina tamin'ny ity farany herinandro ity fa dia manome fotoananao indray aloha ny fandarana mahery amin'ny heriny ny tozo fa amin'ny farany eto ny fiarahantsika amin'ny ity hariva ity. Veloma tompoko.